fanafiana teny Ambodiady olona raiky ambin'ny folo voaroy sy vilana le fainy tsy afa rovavy eny an-tanimora. Sehatra tsy miankina hiakatra ny karama farany ambany. Fifidianana se fokotany ao aorian'ny fikaonan-dova ao azo atao ho hipetra kotiniaina kajy politika izany ho ny valina. Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tontolon'ny asa fanaovan-gazety avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Notolorana fankasitrahana manokana ireo mpanao gazety mpanao fanatsika fonana anatin'ny Grand Prix du Malina andian'ny fahavalo tamin'ny ity androany ity taorian'ny fananana misokatra ho an'ny mpanao gazety rehetra amina sokajy telo samihafa teo anelanelan'ny janoary sy ny desambra 2020 sy 2020. Nisy ihany koa ny adihevitra miompana amin'ny famakafakana sy ny fandalinana manokana ny anjara toeran'ny Aino Vakijery manoloana ny firoborobo ny tambajotra serasera. Ny antsiprian'izay tateriny Ando Miaratina eo amin'ny saritsin-dratsary ny mbola avatsara. Ny vaovao amin'ny vampitola ny tambazotra an-tserasera izy no tena manana ny angom-baovao. Loha hevitra goavana ny ompana ny adihevitra manoloana ny zavamisy sy ny firoborobo ny fampiasana tambazotra an-tserasera amin'izao. Miazakazaka ary mora ankehitriny ny fahazona sy fizarana angom-baovao sy ny famitana hevitra amin'ny tambazotra an-tserasera. Lasa matianina amin'ny fizarana hevitra ny rehetra ka miteraka adihevitra goavana amina firenena iray. Mifangaraka izany ny vaovao zarain'ny Aino Vakijery sy ny vaovao miparitaka eny amin'ny tambazotra an-tserasera. Ity farany izay manamora sady manafaingana ny fahazon'ny olom-pirenena vaovao no manome vahana ireo vaovao tsy voamarina na inina ahely. Aingana ny fiparitany vaovao tsy marina ao anatin'izany ka mety hamotika ny fiarahamonina ady vanim-potoana iray ka tokony hamalina ny rehetra sy hanamarina hatrany ny vaovao. Betsaka ihany koa amin'izao fotoana izao ireo ataontsika hoe information maquillée, izany hoe manana maka ny endrika vaovao marina tsara izy efa nomena efa nikolokoloina ohatrany hoe zavatra tena marina kanefa izay maquillage atao amin'izay dia hanafenana anao moa zany tromper la vigilance ozy ny fomba fitenenan'izay hoe mba tsy everan'ny olona fa zavatra tsy marina dia omena endrika vaovao efa bien traité raha ny endrika ivelany. Reny zavatra reny efa tao anatin'ny fotoana maromaro no nisy azy fa indrindra rehefa ao anatina fiarahamonina misy fisavoritana na fikorontanana na ara-politika io na ara-tsosialy dia voamaika misy akony-ngeza be ary mahazo aina kokoa ireo olona mpanaparitaka ny vaovao izay ataontsika hoe manakorotana fiarahamonina ireny dia mila fahalinana mila malina zany ny mpikirakira ny mpamaky n'izay zavatra hita eny an-tambajotra tsy miteny hoe diso 100 isan-jato tsy afaka hiteny koa nefa tsika hoe marina 100 isan-jato fa misy zavatra maromaro mila jerena. Mbola ady sy tolona ry fanambogoavana araka izany fa fany mpanao gazety manao fanadihadiana mahazo sy miditra amina loharanom-baovao azo antoka anikana ny mpanao gazety azy hipetrahan'ny fanontaniana raha tena mamaly ny tombotsoan'ny olom-pirenena ny vaovao zarainy. Olana ho an'ny fahasalaman'ny saina ny fahadiovan'ny vaovao manoloana ny fiparitany vaovao diso sy ny nina nodisona ka mahazava-dehibe ny fanamarian'ny vaovao izay fototry ny iangan'ny fanapahan-kevitra eto amin'ny firenena. Tena zava-dehibe ny fanamariana vaovao satria nahoana satria ny vaovao na tiana na tsy tiana io ny fototry ny adihevitra rehetra iangan'ny fanapahan-kevitra ihany koa eto amin'ny firenena ka rehefa matsaka vaovao ao anaty topo maloto tsika rehetrarehetra dia samy mety ho voafandrika samy mety ho voafitaka amin'ny fanapahan-kevitra raisina na ho anisam-batan'olona
na eo anivo ny fitantanandraha isa-tsokajiny miankina na tsy miankina fanjakana tony isan-taona nanome fankasitrany anasafanao an-gazety mpanatsikafona mendrika indrindra ny malina toana ny vondrona eropeana sy ny internews androany ny zarasokajy telo mazava ny fananana ireo mpanao gazety tamin'ny ty andian'ny fahavalo ity eo ny latsoratra fanadiadiana tsara indrindra miady amin'ny kolikoly ny fanadiadiana tsaratsara indrindra miady amin'ny kolikoly ary ny fanadiadiana tsara indrindra izay ny safidianany mpanao gazety ny loha hevitra manokana anisan'ireo nahazo loka izany any koa ny hainao manjery iray amin'ireo mpanao gazety mpanao fanadiadiana avy any amin'ny faritra iranomasimbe indianina tsy nanavana mpanao gazety izany fa nisokatra ho an'ny rehetra rampitso telomemo no andro natokana ho an'ny fahalalany asa fanaova gazety ho fanamariana izany dia izy ny fankasitrana ireo mpanao gazety anjatony na vita betsaka teo amin'ny asa fanaovan-gazety isany koa ny fionan'ny mpanao gazety anaty firalahiana sy firaisan-kina andiniana ny hoavin'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara fahalafombavao afatanteraka kosa namolavola lalàna ho fiarovana ny mpampaneno lakilosy sy ireo mpitoroka ny trangamisy eto amin'ny firenena ny komity miaro ny fahitsinana ny CSI niaraka tamin'ny fanoana ny bro ny firenena mikambana miady amin'ny zava-madomela sy ny eloka bevava ezaka izay manamafy ny ady amin'ny kolikoly entina ampiroboroboana ny mangarahara amin'ny fitantanana andrara-panjakana ary anamafisana ihany koa ny fanjakana tandalana eto Madagasikara tato-baovao ny Ando Miaratiana Trany eo amin'ny satrin-dratsary ny mbola avatsara fototry ny politika mpanjakana mahomby amin'ny ady amin'ny kolikoly ny fiarovana mpampaneno lakilosy ho ny teo anivon'ny CSI na ny komity mitandro ny fahitsiana ka namafisana izy ireo ny mahazava-dehibe ny fametrahana lalàna hiarovana azy ireo manatra ny solombavam-bahoaka araka izany ny CSI anao laram-pamiaina ny volavolan-dalàna naroson'izy ireo momba ny fiarovana ireo mpampaneno lakilosy eto Madagasikara sy ny famaizana ireo mpanao valibotana misy ny tsy fampina amin'ireo afitra mipetraka amin'izao fotoana izao marefo ihany koa ireo olona manao ny fampahafantarana ny zava-misy ny zava-mitranga antony namolavolalany lalàna ny arana tamin'ireo manam-pahaizana avy eto an-toerana sy avy any ivelany volavolan-dalàna mametraka rafitra ara-dalàna hiarovana ireo mpampaneno lakilosy mifanaraka amin'ny fepetra iraisam-pirenena takina amin'izany izany hoe ny zavatra rehetrarehetra heverina fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia azo ampaneno lakilosy daholo ary tsy maintsy arovana ny olona mampaneno ny zava-lakilosy zay zany ny atao dia efa misy zany fombafomba maromaro ao anatin'ny lalàna io zao dia milaza fa afaka ataony mampaneno lakilosy ao anatin'ilay seha-piasana ihany izany hoe mampanjery ny tokony andraikitra ao hoe misy fomba fiasa tsy mety zao misy toe-javatra tsy mety toy izao ahoana ny fomba anarenana azy tsy ny manenjika zany ny zava-dehibe fa ny fanarenana zavatra tsy mety na ao anatin'ilay toerana na eto amin'ny firenena afaka koa izy manao an'ilay hoe signalement externe zay voaloha mantsy dia signalement interne dia signalement externe ndray dia raha ohatra izy manapa-kevitra mitoroka any amin'ny manam-pahefana ohatra ny pikarika fandikan-dalàna zao toniny polisy gendarmerie bianco afaka koa izy zany rehefa misy zavatra hitany tonga dia mitoroka any izy na mampaneno lakilosy any ary ny farany izay tsy maintsy jeren'ity lalàna ity ihany koa ny fomba hametrahana anazy satria izany ihany koa dia zava-dehibe dia le hoe signalement zava-dehibe hiadina amin'ny kolikoly ity volavolan-dalàna ity ny fanamafisana ny solombavam-bahoaka entiny eo anivony antiny miram-pirenena izany rodoniana ao anatin'ny asambomera ho ny fanazavana dingana manaraka izay ho atao aorian'izao ataoko hoe atrikasa famelabelarana fizarana hevitra izao dia ny fiandrasana ny fahatongavan'ilay tobodalàna eo anivony anteny miram-pirenena dia ny mety hoe ny fidiran'izany ao anatin'ny ordre du jour ka ny jerevana anazy zany eo anivony travaux de commission miantony solombavam-bahoaka izy ireo hiaraka anohana ny fankatoavana ity volavolan-dalàna ity izay maneho fandrosoana lehibe makany amin'ny fiarahamonina mandala ny fahitsiana ny mangarahara ary tompona andraikitra kokoa ezaka izay manamafy ny ady amin'ny kolikoly entina ampiroboroboana ny mangarahara amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana ary anamafisana ny fanjakana tandalàna eto Madagasikara
tontolon'ny politika eto Madagasikara kosa indray tsy ho tafavoaka ao anatin'ny tsindry avy any ivelany Madagasikara raha tsy mijery ny olana fototra hoy ny faneho-kevitra fotoana izao ifampiresahana sy ijerena ny tokony izoran'ny politika malagasy sy ny fanaovana politika eto amin'ny firenena ka mba ifotoran'ny politika ny mpitondra ho an'ny tena tombontsom-bahoaka fa tsy tombontsoan'olombitsy na ireo firenena any ivelany. Fanampanazavana mahakasika izay eo amin'ny herindratsariny ny Artanjona. Fanjakana voafatotra, voafehina vondron'olombitsy manana fahefana, matetika arabola, ka voahodin'ny fanapahan-kevitra ho an'ny tombontsoan'ireo vondrona na olombitsy ireo raha dika tsotra, ny hoe capture d'état. Tsy mijanona amin'ny kolokolo tsotra, fa miditra lalina kokoa amin'ny rafitra, ka mety ahakasika ny famolavolana lalàna, ny fanendrena tompon'andraikitra, ary ny fitariana ny politika ankapobeny. Isan'ny mahatonga izany eto amintsika ny resaka famatsimbola mandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny antoko-teza. Tokony ametrahana ady-hevitra goavana izany amin'izao satria tsy maintsy fifidianana no hiafaran'izao zava-misy izao hoy ny fanazavana. Le financement opaque kasika ny parti sy ny campagne électorale no miteraka n'ilay ataontsika hoe inona dizy teo capture de l'état satria misy antoko anankiray teto navoaka ny CSI zany Manuel Valls zay nanao azy nanao élection présidentielle 43 millions de dollars ny laniny izy amin'ny parti politique manana an'izany fa financement occulte ka rehefa financement occulte dia tsy maintsy satisfaire n'ilay olona na fikambanana maizimaizina tany name an'ilay financement ho azy izy zany olana be nampilety an'ity firenena ity hatramin'izay ka hatramin'izao financement occulte misy anaovana politique eto dia manjary misy an'ilay capture d'état dia manjary mety foana ilay firenena satria nany fotsiny zay zany ady-hevitra be mihitsy no tokony iseho eto Madagasikara hoe ahoana ny tetiavana vahaolana amin'izany fa raha tsy zany ninona atao eto raha financement occulte foana no ahafahana miakatra amin'ny fitondrana tsisy zava-banina eto amin'ny firenena ity. Olana eto amintsika amin'ny fanaovana politika politisiana ny resaka ideolojia ho hiatrany ny fanazavana. Mila mandravona ireo antoko politika be dia be eto amintsika ny fanjakana azahoana mamany olana afaka ifanampy ireo antoko politika mivondrona ka tsy hitady vola sy famatsimbola ivelany intsony hoy ny fanamafisana. Manina moa no anankitelo satria ny anankitelo no atao hoe resaka durable ny intersection ny environnement ny économie ary ny social no ataona dia ireo anankitelo ireo ihany no atao parti vondrona politika io zay satria be da be ny parti politika ireo mitsofoka ao anatin'ireo dia financer ny fanjakana ireo atao misy ndrasaka éducation citoyenne ndresaka ny tokony manana an'izany zany hoe tokony matanjaka satria tsisy afa-tsy ny parti politika ny tokony hitondra firenena tsy ekena mihitsy reny hoe libéral miova palitao tsy libéral moa zany fa indépendant miova palitao maninona reny tsy ekena reny amina firenena amina parti politika satria rehefa mifo mandeha le antoko anankiray ny zavatra mampaleto amintsika eny ny antoko anankiray olona dia rehefa maty ny olona iny dia maty ny antoko politika tsy normal zany antoko politika zany tsy antokon'olona zay foana nefa ny nanabeazana teto fa tsy zay le izy tokony efa afaka mandeha ny élection afaka 10 taona na 1 taona dia efa miova indray dia hitanao mihitsy hoe zay le alternance démocratique mihita zany zavatra zany hita soritra zany any amin'ny parti politique tokony maparti politique amin'ny parti politique satria idéologie ny iainana any fa tsy culte de personne. Ilaina ny fametrahana rafitra mazava sy entitra ifehezana ny famatsimbola politika iantoana ny tombontsom-bahoaka hatrany no lahara-pahamehana fa tsy anivondrona vitsy na ery ivelany raha ny faneho-kevitra hatrany. Usatra ny anafoanana ny fifehezan'ireo hery vahiny raha tsy manomboka manao dingana ho amin'izany ny malagasy dia n'izao fiomanana amin'ny fokonan-doha izao ho hiatrany ny fanamafisana. Fa tsy tokony isy ratsy ho vitan'ny fifonana nataon'ireo mpitondra ny fandimby raha tena iroso amin'ny fanavoazana marina ny firenena hoy ny antoko vahoaka amin'ray tamin'ity androany ity. Tokony fo avokoa ireo fitoriana rehetra nataon'ny mpanohitra teo aloha momba ireo mpanao eloka napetraka nandritra ny fitondranana teo aloha ireny hoy ihany Alphonse Rakotondrainibe. Tsy natao afandiovana manko izao dingana lalovan'ny firenena izao eny fa na dia eo aza ny soatoavina maha-malagasy ho hiatrany ny fanazavany. Tato-baovao mahakasika izay eo amin'ny herindratsariny ny Artanjona. Tsy tokony isy olona adio sy raha vitavita ho azy ho an'ireo indray tsokombakombaka namotika ny firenena teto niaraka tamin'ny mpitondra teo aloha hoy ny antoko vami. Misy zavatra mahalasa saina mantsy eto amin'ny firenena ankehitriny satria misy anaran'olona tsy voatonona amin'ny fanenjehana mihitsy hoy Alphonse Rakotondrainibe. Ankoatra ny filoha teo aloha
dia tsy re ihany koa ny momba an'ilay kolonely zandarina laza ho isan'ny namotra ny malagasy teto sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta nandritra ny fitondrana teo aloha. Mazava ny fitakiana teny an-kianja nataon'ny vahoaka malagasy ka tokony ho ajaina ny fehom-bahoaka ary miandry izany ny vahoaka malagasy hoy ny fanamafisana. Andrajoelona fe nenjeny fa ivenao zao fitanao zao misy azy za ariananary efa fanenjena international fanenjena eran'izao tontolo zao alen'le rajoelona ty mbola tsy voasambotra any le rajoelona am'izao tao teny mikantsa aketo tsy asadina tokony tsy adiny misy fa niteny mikantsa ny fanarahan'ny malagasy dia faiziny rajoelona samboriny rajoelona ay zay rajoelona voasambotra hoe ay sa toko ny hitan'ny olona raha to feno zanadrajoelona daholo ministera rehetrarehetra mbola reo rehetrarehetra zao am'izao fotoana zao misy hoe mitsangana tapika ty le hoe temasy na misy move mandeha am'izay lalan'izay zavatra sady mifolafona ho azy fotsiny mifona iny dia vita fona bakao zany fa bro zany ny fonja fona daholo ny olona rehetrarehetra dia vita ho azy. Tsy tokony apetraka ho afandiovana ny tsy maty manota ny fikonan-dokasaina atao hoy ny faneho-kevitra. Andraikitry ny fitondrana fanavaozana no mamaly ny fitakim-bahoaka satria izany no nazahoany ny fahefana hoy hatrany ity mpandro politika ity. Tsy tokony anavana hoy izy fa rehefa firongony dia firongony fa tsy ananana ena maso. Tsy mora no niainany vahoaka malagasy nataon'ireo teo aloha izay tsy nahalalany fona akory tamin'ny fotoana nitondran'izy ireo fa vao maika aza nampivandravandra ny vahoaka malagasy. Efa mbola miteraka adihevitra be eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitry ny fitondrana fanavaozana iroso amin'ny fanendrenana fa tsy fifidianana ireo lehibe pokotany manerana any Madagasikara. Ny lalam-pandrenana no mamaritra izany hoy ny solombavam-bahoaka Pety Rakotoniaina. Kajy politika kosa izany satria andininy iray ihany no miresaka momba ny fokotany ao anatin'ny lalam-pandrenana hoy ny mpanao politika. Faneho-kevitra eo amin'ny irinantsariny ny aro-tanjona hatrany. Tsy misy fifidianana azo atao raha tsy aoriny ny fikonanam-pirenena. Raha tiany vahoaka ny fidy lehibe pokotany dia mila miady mafy ny ampidirana izany ao anatin'ny lalam-pandrenana ny Repoblika Fahadimy ny Malagasy hoy Pety Rakotoniaina. Tsy mbola ao anatin'ny Repoblika Fahadimy manko ny firenena izao ka mazava ny fanapahan-kevitry ny fanjakana ampiatra sy anajalalana anendry ireo sefokotany hoy ny fanazavana. Rehefa miresaka fanovana rafitra dia rafitra hitantanana ny Repoblika Fahadimy 5e Repoblika. Ka rehefa miresaka fifidianana zany tsika dia aorian'ny fahalanian'ny lalam-pandrenana. Ka raha tiasika hovidina ny président fokotany dia aoka sika hanao zay halany an'izay ho tafiditra agnatin'ny lalam-pandrenana any amin'ny conférence régionale zay na national de hoe aleo tena hovidina mivatagna ny fokotany fa rehefa lany fika ao anatin'ny lalam-pandrenana io tsy afaka magnova an'izay na i président Mikael zay fa am'izao de fandaminan raharaha amin'ny fampandehanan raharaha-panjakana tsy fividianana tao zao. Na inona fanazavana kajy politika no ambadiky ny fanendrena sefokotany hoy ny vahoaka amiray. Miainga amin'ny fanehoan'ny mpitondro ny fanatanterana ny etaeta sy ny fitakim-bahoaka ny firosona amin'ny fiovana hoy ity mpanao politika ity. Raha izao fanapahan-kevitra izao dia mazava fa tsy mihaino ny hevi-bahoaka ny mpitondro indrindra fa ny enanivon'ny fokotany izay fototra tokony ahitana taratra voalohany ny fanovana hoy ny fanamariana. Hoeto amin'ny lalan'ny fahamarinana ty firenena ity satria fahamarinana sy fihavanana ny tena ilaina eto Madagasikara zao fotoana zao. Raha ohatra ianao ka ndeha anendry lehibe fokotany fa tsy vidin'ny vahoaka ny lehibe amin'ny fokotany dia tadidio tsara fa olonao zany olona alefanao varotsaka ao anatin'le fokotany. Zany hoe ninona ataonao ninona zany ataon'ny vahoaka ninona ataonao dia tsy maintsy miainga amin'ny olonao io. Aleo préciseko tsara olonao. Raha fantatry ny vahoaka lehibe fokotany olona indry tokony hitondra azy fa tsy n'importe qui na iza tonga dia tendrenao dia hoe hitondra ny fokotany. Gazy ty mitovy amin'ny fanendrena prime ministre
tsy mitovy amin'izany tsy mitovy fanendrena prime ministre zay teo ministre de ministre zay teo conseil technique de conseil technique. voafatry ny andiny ny faharoa amby 50 amin'ny lalam-pandrenana izay any miresaka momba ny fokotany fa ny fokon'olona na lamina ho fokotany eo anivon'ny commune no fototra ny fampantroana sy ny firindrana eo amin'ny lafiny fiarahamonina sy ny kolotsaina ary ny tontolo iainana. Ny tompona andraikitra ao amin'ny fokotany dia mandray anjara amin'ny famolavolana ny fandaharan'asa momba ny fampandrosoana ny commune ao aminy. Ny didim-panjakana laharana fa 524 tsipika 2,9 kosa no mamatra ny fanendrena sy ny fifidianana lehibe pokotany ka voalaza ao anatin'izany fa manome anaran'olona telo ny fokon'olona izay alefa any amin'ny lehiben'ny distrika. Ireo anarana telo ireo no isafidianan'ny fanjakana izay ho tendrena lehibe pokotany. Tsy voaomaly na androandy no nahitana olona na io didim-panjakana io ka andrasana ny toyny. Fatsikatra ny fisinakajy politika ataon'ny fitondrana fanavaozana raha ny zavamisy amin'izao fotoana izao hoy Serge Zafimahova izay manamarika fa zava-dehibe ny fahavononan'ny FFKM aloha ny dingana amafa ny ratrana velantantara eto amintsika. Tsikatra manko fa miverina miseho amin'izao fitondrana fanavaozana izao ireo olana efa nitranga nandritra ny famahanany krizy teo aloha hoy ny faneho-kevitra. Rindratsariny niaro-tanjona atrany. Andininy 5 ao anatin'ny lalam-pandrenan'ny Repoblika fahaefatra raha kely indrindra no tsy nifanarahana hatramin'izay nametrahana izany hoy ny mpamakafaka politika Serge Zafimahova. Tsy mahagaga raha ny aina olana maro lafo ny rafitra mitondra ny firenena ka tsy nafa-pondrehetra izany hatramin'izao hoy ny fanamafisana. Efa samy nilaza ny tsy fetezan'io lalam-pandrenan'io ny rehetra saingy natao bonitolo noho ny kajy politika ny fandaniana azy ny volana Desambra 2024 hoy hatrany ny fanazavana. Asadino le constitution tsy miady amin'izao fotoana izao io ne natao kofroka tamin'ny 2024 de efa nitenenina tamin'izany hoe tsy izy io constitution io, efa laza ny ray aman-dren'ny mpiangonana hoe tsy izy io constitution io, niteny professeur Zafy hoe tsy izy io constitution io. Ny flou zay nametraka an'io constitution io tamin'izany farafahakeliny 5 ao anatin'ny 168 valo amin'ny 90 zany hoe tsy fanarahana ny lalam-panorenana 5 article zany. Tsy lavitra fa manohy ny diany teo aloha mizotra amin'ny kajy politika ihany koa ny mpitondra amin'izao fotoana. Zava-dehibe arak'izany ny fijoroan'ny FFKM andrindra ny fikonan-dom-pirenena ialana amin'ny kajy politika toy ny efa nisy teo aloha hoy ny fanamafisana. Rehefa vonona ny anova dia manam-piniavana ny iova hoy hatrany ny faneho-kevitra. Amin'izao fotoana izao ne le dinidinika isaky ny secteur nalefa an'zareo aloha hoe midinika ny miaramila, midinika ny administrateur civil, midinika zao tena famototra daholo ane le raharaha fananina natao mifamototra le raharaha satria ny anaran'io manipulation efa fanao io hatramin'izay. Natao io tamin'ny 27 natao io tamin'ny 27 natao io tamin'ny 7 ka zany daholo ane le olana efa hita fa tsy nety le méthodologie natao, mbola tady anao manipulation ohatran'izany ny ekipa ankehitriny. Eto zany mbola milaza hoe zany zavatra rehetra zany tsy azo ekena zany efa zavatra niainana ane io Raha ny tety andro voaray farany dia ny roapolo Mey izao no iroso amin'ny fanokafana indray ny fikonan-dom-pirenena ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanavaozana. Iainga eny anivon'ny fokotany izany raha ny fanazavana. Itsankilany nanamafy ny fahavonona ny anohy ny dingana efa natomboka koa ny FFKM koa andrasana ny toyny amin'ny fotoana io. Mahakasika kosa ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa dia fotoana anararotana andiniana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Frantsa izao vanim-potoana izao. Misy antony matoa misisika ny anohy ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara i Frantsa ary ny fandray tamin'ireo mpitondra ny fandimby hoy ny faneho-kevitra. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana tiana apetraka eto amin'ny firenena arak'izany ny fanovana ny fifandraisana amin'ny Frantsa hoy ny fanazavany mpanaraka raharam-pirenena. Nasisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny Antsipria-Mbaovao.
mbola mpiandohana sy eo ampanatanterahana ny fanavaozana ireo mpitondra eto amin'ny firenena hoy ny mpitondra fivavahana sady mpandinika raharaham-pirenena pasteur Ertina Randriary Malala. Misy ireo dingana hita maso, misy ny vita, misy ny nohatsaraina ary misy ihany koa ny fanarenana. Misy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sasany anefa no mbola manohy ireo fomba ratsy tsy nety teo aloha ka ilaina fanovana izany raha tena mikendry marina ny fanavaozana maharitra. Fanavaozana misy ny zavatra vita, misy ny zavatra namboarina fa misy ihany koa ny hita hoe mbola zay lazako hoe mbola miandry angambany hoe ao aloloha kely ao vo hita eo hoe makaiza tsara daholo fa misy tazana eny ihany ny fanavaozana tsapa ihany koa nefa ho an'ny atao hoe tompona ndraiky mpanjakana sasatsasany tompona ndraiky mpanjakana sasatsasany hoe mbola ao ihany lay fomba zay nidiavan'ny malagasy dia tsapa sy tazana ihany za tsy miteny hoe mpitondra rehetra na ny mpanao politika rehetra fa ho an'ny mpitondra sasatsasany dia tazana eny ihany. Tsy mora moa ny miraharaha-pirenena dia tsy mora koa ny fifidianana olona dia hita eny ihany zany aloha hoe mbola misy ambokambony sy hita eny ihany ny misy zavatra takin'ny olona ihany tokony avaozana. Mikasika ny setry ny diplomasia kosa nambara ny fahefanjato taonany mahery ny fifandraisana teo Madagasikara sy Frantsa. Mbola miezaka mitazona izany fifandraisan'izany Frantsa mazava arak'izany afa misy ny tombontsoa azy eto amin'ny firenena. Atao aorian'ny fifanenjanana ara-diplomasia nitranga tamin'ny ity herinandro ity dia fotoana izao ny fanazavana ahafahan'ny Madagasikara mandinika ny hoavin'izany fifandraisan'izany indrindra raha ny mpitondra ny manararaotra io fifandirana ara-diplomatika io ho tombontsoa ny firenena. Raha tapaka ny hoe fifandraisana Madagasikara sy la France dia horava zay tombontsoa be mety mitrandrahany teto hatramizay zay tsy maintsy horava zay ary raha ny mpitondra ny manararoatra an'izay dia mivadika tombontsoa be ho an'ny Madagasikara indray izay lay fahatapahana eo amin'ny fiaraha-miasa izay miankina foana amin'ilay le zavatra iaraha-miasa miankina foana amin'ilay zavatra iaraha-miasa efa araky ny tekitry hoe manjato taona antsika nefa niara-miasa tao dia tsy maintsy fatarina le hoe sehatra inona daholo ilay fiaraha-miasa amanjato taonany ka nazahoan'ny andaniny sy ny ankelany mety tombonitsoa zay. Na izany aza mila dinihana tsara ny lafy tsara sy ny lafy ratsy ny mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra entitra tsy maintsy jerena amin'ny antsipriany ny vokatra ara-toekarena ara-tsosialy ary ara-politika mba hisorohana ny mety ho faty antoka ho an'ny Madagasikara. Tontolo ny asa ho an'ny sehatra tsy miankina kosa indray hiakatra tsy hoela ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina ranonambara ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana omaly mitoy ny fampiresana sy ny fandresen-dahatra anatsarana ny tapiakarana ho tombotsoan'ny mpiasa raha ny fanazavana. Efa vita ny famolavolana ny didim-panjakana ho fampiarana araky ny nambaran'ny ministera ary atolotra ho dinihana mandritra ny filan-kevitry ny ministra izany mialohany amoahana azy amin'ny fomba ofisialy. Tato baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sarotry ndatsariny ny Arotanjo. Yakatra ny karama farany ambany ho an'ny sehatra tsy miankina ho an'ity taona 2024 itirana ambaran'ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana omaly nandritra ny lanonana ofisialy fankalazana ny fety ny asa teny amin'ny kanja amin'ny tafony Mamasina. Vokatra ny fifampidianiana natao niaraka tamin'ireo mpiara-momina antoka ara-tsosialy indrindra ireo sandika ny mpiasa sy ireo solitena ny mpampiasa izay no tanterana ny volana febroary sy april lasa teo no nafan'izy ireo ny fanaraka tamin'ny tapiakarana iray ny fanekeny ankolafo roa ka nazona ny maritra izany. Mbola mity kosa nefa ny fifampiresana sy fifandresen-dahatra mba natsarana ny tany fiakaran'ny karama ho tombotsoa ny mpiasa. Tsy resaka karama rery no olan'ny mpiasa indrindra fa misehatra tsy miankina amin'ny fanjakana. Mbola misy ankoatran'io izay tsy maintsy ikaroana vahaolana. Eo ihany koa ny mpiasa miankina amin'ny fanjakana. Misy ny ezaka zay natao ny fifindram-panjakana sy ho tataraina eto zay satria efa iarahantsika malala. Fa ho an'ny sehatra tsy miankina dia tsy maintsy ampiakarina ny karama farany ambany amin'ny taona ity.
ivoaka tsy hoela izay famerina ny karama farany amban'izay ary miakatra nanamafy ankilanjany pré-ministre lehibe ny gouvernemanta fa fanohitra ho an'ny fampandrosoana ary teo karena eto amin'ny firenena eropiasa tany amin'ny satra tsy miankina kamila tohanana eo mpanomanana ny didi-panjakana fampiarana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao ny fanamafisana ho famaritana ny karama farany ambany manaporofo izany fa miaino sy mitady vahaolana anatsarana ny tontolo ny asa ny fitondrana fanavaozana ny syndicat sy ny gouvernemanta dia olona miaraka manao fampandrosoana fa tsy tokony fahavalo zany mihitsy fa tsika malagasy moa manana an'ilay hoe tsy misy vitany penierana dia fifanamponana fa tena tanjona mitovy dia ny fampandrosoana Madagasikara setry ny asa nefany ny tena mampandroso fa tsy ny any amin'ny fanjakana izany dia ao anatin'ny fonay manokana ny mpiasa eto Madagasikara zany ary jerena manokana momba n'zareo voaresaka eo amin'ny fitakena eo koa ny momba ny retraite sy ny sisa dia efa nomboka koa ny fandonena ny réforme de la retraite satria tena olana ngeza be tokoa eto Madagasikara fantatry ngamany le hoe ny caisse ny retraite ao misy olana ihany tsy afanambokoa ny pension efa nomboka koa ny fandonena ny momba ny retraite eto Madagasikara samy andro ny fampiarana ny karama farany ambany nampanantenan'ny fanjakana eropiasa ho ny sandika izay nilasa fa samy manana ny olana treny sy ny taetana tsikaritra kosa nefa ny fanazavana fa mety isy amin'ireo orinasa no sahirana tsy manana fafana mpiakatra ny karama ny eropiasa ao aminy mangataka izay no an'ny atao hoe karama mahavelona dia ho ampiarina sao dia zao tsy sina hoe hodiniana satria ho an'ny any amin'ny fanjakana efa miatra aty amin'ny tsy miakana dia mbo hodiniana ka etsay maton'ny fanjakana nasina dia atao andray andraiky manaraka izay ihany koa dia mangataka izahay ny ampidinana ho 5 taona amin'izay ny taona fandehanana amin'ny sotsoronoana satria ho aty amin'ny sehatra tsy miakina dia tena miasa vatana ny vehivavy aty amin'ny sehatra tsy miakina Justin karama mampiasa mamery sehatra amin'ny tena serialy endika enina na tena serialy efa natena fanjakana izy zany manapateva efa navidy zay projet de décret io zany anisan'ny voalohany takilay ny amoana an'io satria soli any amin'ny gouvernemanta le vidy fametrahana ny asinay karama farany ambany amin'io 10 millions de francs no manana PVC ary efa nahita vola izy zava-misy zany raha mipetraka izay zavatra izay ataoko fa miverina hatramin'ny asina sy ny kalitao dia zay zany alekakay dia avoaka koa le SCAP le statut général des agents publics efa vidy io efa any tamin'ny alalan'ny diabe no nankalazana ny Raime Omaly niavaka tsy tony isan'ny taona ny fanamarian'izany satria hatramin'izay dia ny mpiasa sy ny sandika ihany no nanao diabe tamin'ity taona ity kosa dia ny pré-ministra no nitarika ny diabe niaraka tamin'ireo ministra sy olom-bofily Santsokajiny sy ny BDS teto Antananarivo nanomboka teny Ambojatofa hatreny Mamasina ny diabe na raha ny fampiratiana ireo sora-baventy samihafa mpiasa malagasy fanavaozana marina antoky ny fampandrosoana no loha hevitra nentina nanamarina ny andro ny asa tamin'ity taona 2024 ity mahakasika indrindra izay fankalazana ny voalohan'ny volana me izay dia niavaka ny fankalazana natao amin'ny faritra Bongolava ho an'ny Omaly samy resy lahatra ny rehetra fa fanohitra ho an'ny fampandrosoana sy ny fanavaozana eto amin'ny firenena ny asa mitaky finiavana avy amin'ny tsirairay zany hoy ny fanamafisana ankoatra ny diabe sy ny asa sosialy ny ompana betsaka tamin'ny famelabelaran-kevitra mahakasika ny zo sy ny andraikitry ny mpiasa ny endriky ny fankalazana atao Tsorono Mandidy mitatitra izay vaovao izay tantely razana mahefa MBS ao Tsorono Mandidy ho fankalazana ny fetin'ny asa iraisam-pirenena teto Tsorono Mandidy dia nisy ny hetsika notontosainy ireo mpiasa-panjakana mpiasa tsy miankina mpiasa tena sy mpandrarà mpiasa amina kooperativa ireo tonga nanohina ny antso ny fitaleava-patry ny asa fampananana asa ary ny asa-panjakana eto Bongolava ity farany izay nitarika sy nikarakara ny hetsika notrony ireo tompona ndraiky mpanjakana diabe fiombonana ny azo ny Brown Prefecture na rahana famelabelaran-kevitra mahakasika ny zo sy ny andraikitry ny mpiasa na ny mpiasa-panjakana na ny tsy miankina na ny mpiasa tena nofaranana tamin'ny fizahampasalamana maimaim-pona ka ny fitiliana diabeta sy tosi-drano natao tamin'izany
araky ny lohahevitra hoe mpiasa malagasy fototry ny fanavaozana marina antoky ny fampandrosoana hoy ny talepatra mpisolo-toerana ramatoa ary ny rina Fidèle Alphonsine dia tsy mijanona amin'ny sehatra iray ihany ny asa ary samy mandray anjara lehibe amin'ny fampandrosoana ny faritra daholo. Raha miasa amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamendrehana isika dia afaka manova ny fiainantsika sy ny fiainam-piarahamonina ho ihany ny fanazavany. Izany indrindra no mahazava-dehibe ny lohahevitra amin'ity taon'ity hoe mpiasa malagasy fototry ny fanavaozana marina antoky ny fampandrosoana. Midika zany fa ny mpiasa malagasy no ekena ny fanavaozana rehetra. Raha miasa amin'ny fahitsiana sy ampahendrena sika dia afaka manova ny fiainantsika sy ny fiarahamonintsika isan'andro. Ny mpiasa ihany koa no antoky ny fampandrosoana maharitra tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny asa mendrika sy voaharo ary tsy misy asa mahomby raha tsy misy fahalalana ny zosiny andraiky ny mpiasa. Noho izany ny fanabeazana sy ny fanentana ny mpiasa dia zava-dehibe mba ahafany izy eo miaro amizony manaja ny adidiny ary mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Tompoko lahy sy tompoko vavy aolan'izao latena ataon'ny manam-pahafanareta izay fandibeto. Vao makasika ny raharaha Ambohimalaza kosa indray dia mbola mitoy ny fanadihadiana lalina makasika ny raharaha tetsy Ambohimalaza hoy ny ministry ny fitsarana. Ankoatra ny fandraisana tanana ataon'ny fanjakana ireo tanora mbola marary dia nisy ihany koa ny fidinana ifotony sy nataon'ireo manampahaizana manokana na ny expert teny amin'ny toerana izay nitrangan'ny loza izay mbola tafiditra ao anatin'ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Aorin'ny fananana porofo mivaingana vao irosona ny fitsarana ireo olona voaroiroy ho ihany ny ministry ny fitsarana. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay. Raika ambin'ny folo volana teoriana tsy mety salama ireo tanora sy savelona atao ry ny fankalazana ny tsingeritaona na tovavy iray teny Ambohimalaza. Nambarana ministra ny fitsarana fa nalefa notsaboana ny enty ny roa tamin'ireo tanora sy savelona mbola marary ireo. Lafo dia lafo ny fitsaboana saingy raitra ka irariana ny ahasitrana azy ireo ho ny fanazavana. Raisin'ny fanjakana an-tanana tanteraka ireo marary ary mbola ao anatin'ny fanadihadiana isika amin'izao fotoana raha ny fanazavana nomeny ministra ny fitsarana. Avoatsela nisy ny fidinana ifotony natao teny amin'ny toerana nanaovana lanonana teny Ambohimalaza niaraka tamin'ny manampahaizana na expert nanohizana ny fanadihadiana. Ny fikarakarana ireo mbola velona nefa mila fanampiana amin'ny ataontsika soutien moral sy ny fanaovana ny fitsarana izay nanivo ny juge d'instruction. Nisy fidinana teny amin'ny toerana izay nisy ny fanapozinana dia le espace eny Ambohimalaza zany miaraka amin'ny expert médical nandeha nanao prélèvement teny hijerena hoe so dia mbola misy trasy ahafahana mahita inona mipozina ny asa dia niaraka tamin'ny juge d'instruction sy ny substitut du procureur ary ao anatin'ny enquête izay mbola mandeha izany. Tiako tenenina dia miezaka mitady ny marina isika ary tsy mora mitady an'izany marina izany fa ny andrasantsika dia hoe rehefa fepetra rehetra hitantsika hoe misy trasy inona nafaty androka izy ireo iza ny olona mety ho tompon'andraikitra amin'izany dia alefa ho tsara. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo tompon'andraikitra raha ny fanamafisana ary anatin'ny ezaka mitady ny zava-misy marina nandritra iny fotoana iny rehefa feno ny fepetra voangona ireo porofo hamantarana ny antony nahavoa ireo tanora sy ny tompon'andraikitra nahavandoza dia andeha ny fitsarana andraraha ho hiatran'ny fanazavana. Toy ny raharaha fanafiana teny Ambodimita Ambody ady kosa indray dia olona 12 no voasaringotra tamin'ny fanafiana amin'ny Tampedina ho an'ny tombon-dasantsy iray teny Ambodimita Ambody ady ary miaramilina ny 9 tamin'izy ireo. Nahidram-ponja ireo voaroiroy ireo mbola karoina kosa ireo tafaporitsaka. Porofo maro no efa ampelantanana ireo mpanao famotorana anisan'izany ny fampiresahana sy ny fandaminana mialoha hoy ny fanomezana vaovao avy amin'ny mpisolo toniam-pampanolo-lalàna mpisolo-toerana tamin'ity androany ity. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay.
Nidoboka eny amin'ny fonjantsefa ireo lehilahy miisa 5 irainy Tanimora kosa ireo vehivavy 2 voarohirohy tamin'ny fanafiana amin'ny tapiadiana nandrobana vola mitentina 7 tapitrisa ariary mahery ateo amin'ny Jovena Ambodomita araka ny fanazavan'ny mpisolo toy ny mpampanolalana voalohany Andrianary Voninirina olona 12 nandray anjara tamin'ny fanafiana mpitandro ny filaminana tsy tao anatin'ny fanatanterahana ny asany enina tamin'ireo raha sivily kosa ny ambony sivily iray no heverina ho atotongokotrika ny fanafiana. Izany fanafiana izany dia nitateran'olona miisa 12 ka mpitandro ny filaminana tsy tao anatin'ny fanatanterahana ny asany ny enina amin'izy ireo ary ny ambony kosa dia sivily ka ny ray tamin'ireo sivily ireo no atotongokotrika tamin'izany fanafiana izany. Fanafiana amin'ny tampediana voatondro sy faizin'ny andininy fa 777 sy 127 ny fehezan-dalàna famaizana. Fisamborana sy fanoboana tsy ara-dalàna voatondro sy faizin'ny andininy fa 127 ny fehezan-dalàna famaizana sy ny manaraka. Fidirana anaty fikambanan'olon-dratsy voatondro sy faizin'ny andininy fa 520 sy 920 ny fehezan-dalàna famaizana. Ary firaisana tsy kombakomba no hanenjehana ireo voapanga ireo. Nambarany fampanoavana ihany fa efa namoana dito fampisamborana ireo voarohirohy tafaporitsaka vesatra maromaro no hiapangana azy ireo anisan'izany ny fidirana anaty fikambanan-jiolahy ny firaisana tsy kombakomba ary ny fandrobana amin'ny tapiadiana vao marina nandritra ny fanadihadiana raha ny fanazavana fa nisy fifampizarana vola ny aiky ny eloko avitany ihany koa ny sasany tamin'ireo voarohirohy hita tamin'ny fitsiriana ny finday ny pirofo momba ny fifampiresahana sy ny fandaminana mialohan'ny fanafiana ny aiky ihany koa ny iray tamin'ireo miaramila voasaringotra fa efa tsy mpiambina ministry ny fitsarana intsony ny tenany nanomboka ny 7 martsa 2024. Dia nisy ny fiekena fampizarana vola azo taorinan'io fanafiana io izy ireo. Faharoa, ny aiky ihany koa izy ireo fa nisy ny fiazonana sy faniboana tsy ara-dalàna ilay mpanatitra vola. Fahatelo, rehefa natao ny fitsirihana ny findain'ireo olona voapanga dia nahitana fampiresahana mahakasika ny fanomanana an'io fanafiana amin'ny tapiadiana io. No ireo vesatra mianjady amin'ireo voapanga ireo dia nampidirina eny amin'ny fonjaben'ny Tsefa ny lehilahy miisa 5 ary ny fonjana Tanimora kosa ny vehivavy miisa 2 mandrapatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo ary namoahana didy mampisambotra ireo nandositra. Tao anatin'ny fanadihadiana hatrany no nahitana fa tsy nisy ny ordre de mission ary tsy namonjy ny toeram-piasana ireo mpitandro filaminana ireo fa nandeha nanatanteraka io fanafiana amin'ny tampediana io. No mafisy ny mpisolo toy ny mpampanolalana voalohany afa tsy nisy ordre de mission ireo mpitandro ny filaminana voarohirohy ary tsy namonjy ny toeram-piasana tamin'io fotoana io fa nandeha nanatanteraka ny fanafiana mitoy ny famitorana ary andrasana ny toy ny rara. Fa makasika ny resaka olana eo amin'ny samy mpino silamo kosa indray dia mitaky ny ampiarana ny lalàna amin'ireo tompon'antoka tamin'ny fanakorontanana teo anivon'ny sekoly jery ireo mpino silamo. Miantso ifonana ampaibe maso avy amin'ireo andiana tanora koa izy ireo mba hiverenana ny filaminana sy ny soatoavina mamalagasy sy ny mahasilamo. Nambaran'ireo mpino silamo fa andian'olona voakarama sy nampiasa taratasy sandoka ireo nitarika ny fanakorontanana izay ny afara tamin'ny fandravana sy fandrodanana ny sekoly Géra ny fanazavana hatrany. Mbola Narcisse Karazafy sy mbola Avatsara hatrany no mitondra ny antsipriana izay. Menatra sy malahelo ireo mpino silamo manoloana ny zavanisy teo anivon'ny sekoly jery ny alarobia lasa teo raha ny fanazavana nomen'izy ireo tsy mifanaraka amin'ny fotom-pinoana silamo velively ny fihetsika nataon'ireo tanora nanakirotana sy nandrava ny fananana tao an-toerana adalanina ivelan'ny finoana ny zavan-tranga ka mitaky ny anasaziana mifanaraka amin'ny lalàna ireo tompon'antoka ireo mpino silamo no marian'izy ireo fa tsy tena mpino silamo ara-dalàna ireo nanakirotana fa andian'olona no karamaina. Menatra zahay aminareo namana eo anivon'ny FFKM izay miantso inona zavatra mandalo Branco mifona zahay aminareo FFKM noho ny fiarahamonina religiositsika eto Madagasikara. Mifona zahay andriamatao filohan'ny repoblika sy ny membre ny gouvernemanta ny adalàna izay ny vitany zanakanay. Anisany omenareo haja zany finoana islamo zany raha fa tonga ny fotoana idy domenareo jour férié zahay. Ka ireny zavatra nandalo ireny ivelany finoana islamo fa hadalàna maha olombelona tsotra ireny
ka takina io fa izy na eo anatrehany lalàna na mafisy ny mpino silamo fanofotahana tamin'ny taratasy sandoka ireo mpitandro ny filaminana sy ny vady tany izay tonga teny antoerana anatanteraka ny fanesorana sy ny fanakatonana ny sekoly kanefa fanapotehana sy fandrobana ny tanjony ireo andian'olona ireo omaly taoriany vavaka fanao isaky ny zoma dia nanao fitsirena teny antoerana ireo mpino silamo ka nahita fahasimbana navelan'ireo andian-jatovo misy andian'olona andia tanora no karamain'olona zay milaza azy hoe président silamo faharoa izay nahazo récépissé izay lazaiko aminao fa izazy défaut izy ty izy ny fitsarana izay ananany olona io résidence surveillée efa ny samborin'ny police économie izy ty ny dossier wa miboaka didy ty am'le 5 akentiny io fikambanana io fa tsy hita enregistré ara-dalàna natao fikambanana tsy tahotra tsy enatra zareo ny piégeny zareo ny police ny vidina vola ny huissier no entina nandeha tao fa hoe hanao expulsion normale tonga ao amin'izay asan-jiolahy ny zavatra niseho voalaza fa tanora avy Antioleara no isan'ireo voaroroy tamin'ity tranga ity ka izany indrindra no antony antsony izy ireo fifonana ampahibe maso nanao antsoavo amin'ireo tompona andraikitra sy ireo tanora voakasika mba hifona amin'ny vahoaka no ny fihetsika tsy mendrika nataon'ireo tanora ireo fona zahay satria originaire Toliara za miteny io tanora Toliara nanao adalana reny zahay reto originaire Toliara zavatra miparitaka any amin'ny Facebook de hoe antandroiny Toliara ondreny nanafika reny lazaiko amintsika ao anatin'ny Facebook fa ity président Abdala misy ty nataonay tandroa io nataonay président Moskety mbola tsy lany ny mandany io ara-dalàna ara-panjakana nanaovana an'io reto daolo ny taratasy mametraka azy reo mitantana ny Moskety am'le 14 mai zareo volany mandat dia anao fifidianana zay mizaly ny somparandreo jiolahy voakarama reo melohin'ireo mpino silamo avaram-pianarana amin'ny herin'ny rehetra ny fihetsika fenao bibiana serisetra natao tamin'ny Andriamatoa Bosoary Saïd tsy isan'ny mpino silamo ireo olona tsy manaja olobe hoy ny fanazavana ary mifanipaka tanteraka amin'ny soatoavina malagasy sy ny finoana silamo ny tsy fanajana olobe na inona toerana misy azy mananatra ireo zandry zanaka anaty finoana silamo mba tsy hamerina ireny fihetsika ireny areto zahay dia mitodika amintsika vahoaka mpino silamo izay nandray ny fampianarana avy tamin'ny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tadio mandrakariva ny tenin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehefa izy ny teny nananatra atsika laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana hoe tsy anisanay nambarany izay olona izay tsy manana indrafo amin'ireo zaza ary ihany koa tsy manaja ireo olobe ny fanajana ny olobe ry vahoaka mpino Islam izany dia tsy amin'ny alalan'ny taratasy izany dia tsy amin'ny alalan'ny toeran'le olona izany tsy amin'ny alalan'ny fiavian'le olona izany dia tsy voafaritra amina diplôma ananan'le olona fa rehefa olobe dia natao ajaina ty finoana Islam nanomboka ny alarobia nakatimo dia nikatona tanteraka ity sekoly silamo iray ety 67 hektara andrefana ity potika ary tsy hitapopoka ny akamaroan'ireo fitaovana teo anivon'ny sekoly niparitaka ihany koa ireo antota taratasy ary saika tsy hita avokoa ireo fitaovana teo anivon'ny birao mpitantana andrasana ny toy ny rara fa nanao be midina teny Ankatso faharoa androany ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana ny ministeran'ny fampianarana ambony ny ministeran'ny fampianarana teknika ary ny commune Antananarivo renivohitra ny mpianatra eny Ankatso ny Skoto sy ny Croix Rouge fanambanapetraka ny verenan'ny fanadiovana eny amin'ny anjerimanontolo hoy ny ministry ny rano isany koa ny fananana fokotany madio eto Antananarivo renivohitra ka azahoana loka izay fokotany mendrika an'izany hoy ny fanazavana ny antsiprian'izay tateriny Ando Miaratina sary sindatsarany niaro tanjo manaratsendrika ny tanàna ry fototry ny tsy fahasalamana ny fivangongon'ny fako sy ny loto miparitaka ny amin'ny manodidina ny université na Antananarivo tsy mendrika ary tsy saza ny mpianatra ny zavamisy eny antoerana ka antony rotsana antsehatra androany nanadio ny toerana rehetra teny Ankatso tanjona ny amerenana ny fahadiovany toeram-ponenana sy toeram-pianarana hoy ny ministry ny rano ny fanadiovana sy fidiovana tanjona dia efa fantatsika fa ny
fanadiovana sy fidiovana dia mitondra fahasalamana ho an'ny mpianatra. Ety Akatso Akatso 2, Akatso 1, Ambohipo efa nidina tety ny commune herinandro mahery teo ngamba zay dia nahita isika fa tena maloto dia maloto ny toeram-pianarana ka tsy mendrika ho an'ny mpianatra izany. Isaorako eto ny mpianatra sy ny ministera rehetra miaraka amin'ny ministera andaty fanadiovana sy fidiovana satria rehefa niantso izay nanomboka tamin'ny herinandro hoe ndao tsika hiara isala ametraka an'izay université toeram-pianarana madio izay dia tonga marobe raha nisa azoko dia arivo mahery misy an'ireo mpianatra vonina anampy sy hidina ety atoerana amin'izao fotoan'izao. Rehefa madio miala daholo ny fako sy ny lotetra mitatatra dia mandeha araka ny tokony izy ny rano tsy miandro. Raha miandro na ny rano dia miteraka loto ary koa miteraka tsy fahasalamana ho antsika rehetra. Averiko foana le hoe mandrora mitsilany isika rehefa mandoto ary rehefa namany manadio ihany koa tsika rehefa tsy mandoto. Ankoatra izay atomboka eto Antananarivo ny fifananana fokontany madio izay efa nanomboka ray volana lasa izay. Etsika tafiditra indrindra anatin'ny vina mba ho komina madio Antananarivo. Azo fanomezana miavaka ny fokontany mendrika indrindra amin'izany hoe ny fanazavany fampirisiana ny rehetra andala sy kajy hatrany ny fahadiovan'ny tanàna izany. Faninanana fokontany madio dia raha ny ministera rano fanadiovana sy fidiovana ary ny commune urbaine Antananarivo. Dia ray volana lasa zay no ny anonsena izy iny ampahafantarana antsika rehetra. Inona moa ny tanjona dia ny fanentanana antsika amin'ny famerenana Antananarivo madio. Mbola ho atao amin'ny commune maro be eran'i Madagasikara izy io fa fanombohana ny eto Antananarivo. Tsy fifaninanana fotsiny ihany fa fanentanana ny fokontany rehetra izay nanaiky ny Andray Anjara hoe raha ity ny endrik'ilay fokontany teo aloha dia ity izy taoriana rehefa nanadio sy nanatsara izay. Any amin'ny farafaran'ny volana Jolany no fanomezana ny loka ho an'ny fokontany tena navitan'izay fanovana izay. Niara-netana avokoa ny sokajin'olona maro samihafa androany teny Ankatso 2. Niara-nisala tamin'izany komina Antananarivo renivohitra ireo ministera isan-tsokajiny, ireo mpianatra, ny skoto, ny tompon'andraikitra ny université Antananarivo ary ireo mpiamomy antoka samihafa. No mafitsy ny filohan'ny delegasiona manokana eto Antananarivo renivohitra raha lambo manana feno nandritra izany fa itsika modely no natao maneho fa rehefa misy fiara-mientana dia azo tanterana tsara ny fanatsarana ny tontolo iainana. No mafitsy ny fandraikitry ny tsirarainy amin'ny tandro ny fahadiovana eny amin'ny toerana misy azy avy fa tsy miandry etsika manokana. Tontolo ny fandrarana kosa indray tokony atao lara-pamena ny fampiroboroboana ny famokarana anatiny. Isan'izany ny fandraran'ireo tanora ireo orinasa saratsalany sy madinika ho fanamafisana ny toe-karena sy ny fampandrosoana maharitra eto amin'ny firenena. Misokatra ny antso ho an'ireo mpandrara azahoana famatsim-bola sy fanoanana ara-teknika mandritra ny enim-bolana. Ny antsiprian'izay tateriny Narcisy Karazafy sary sy ndratsariny mbola avatsara. Mila toan'ireo tanora mpandrara sy ireo orinasa avy misondrotra eto Madagasikara anisan'ny tanjona amporisiana ny famoronana sy ny fanavaozana izay antoky ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy eo anatrehan'ny zava-misy iana ny toe-karena amin'izao fotoana dia maro ireo rafitra sy tetikasa miezaka manampy ireo start-up amin'ny alalan'ny famatsim-bola sy ny fanoanana ara-teknika ilaina ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahafahana mifaninana eo amin'ny sehatra lehibe kokoa rehefa omena fitaovana sy fanoanana sahazy ireo mpandrara tanora dia afaka mamorona asa sy manampitosika ny toe-karena anatiny. Araka teny hoe misokatra ho an'ny orinasa rehetra eto Madagasikara na amin'ny misy azy mila izy mba entina mpandrahara malagasy iray izay manodidina ny eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 40 taona eo farafahabeany. Dia ankoatra koa mila hoe misy vehivavy ao anatiny ilay olona misehatra anatin'ny orinasa io ary mila koa izy orinasa mitsangana ara-dalàna izany hoe efa mijoro ara-dalàna tsara izy ary latsaka ny 5 taona mihoatra zany tsy tafiditra amin'ny tindray mitoraka aty satria efa eritreretina hoe efa mba manana an'izay vola entina miatrika no avy izay. Nisokatra ny 3 aprily lasa teo ary farana ny 7 Mey ho avy izao ny fisoratana anarana amin'ny fifaninanana tetikasa fanoanana ireo mpandrara ao amin'ny taona 2024 izy dingana fifantenana mialoha ka azo famatsim-bola sy fanoanana amin'ny tentina 30 tapitrisa ariary mandritra ny enim-bolana ireo voafantina ho fanomezana vana ireo tetikasa vaovao mitondra vahaolana manavao indrindra ireo mamorona asa sy manaja ny fampandrosoana maharitra. Anisan'ny paikady
sady napetraka ny fanomezana fiofanana sy fanaraha-maso mandritra io enim-bolana io ho an'ireo mpandresy telo voalohany. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompoky lasy sy tompoky vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ny teknisianina sy ny namana-panao gazety niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.